Saro-piaro ianao io Andriamanitra koa saro-piaro. Ahoana marina moa izany hoe Andriamanitra saro-piaro izany? Dia faly tafaraka aminao izay atao anatin'izao fiarahana mandinika ny soratra masina izao tadidio fa Andriamanitra no manome fotoana toy izao ahafahantsika mitrandraka ny ten'Andriamanitra. Mialohan'ny andalianantsika sy hamantarantsika ny hoe manahoana marina izay fahasaro-piaron'Andriamanitra izay dia tsara ho fantatsika aloha fa nilaza tamin'ny vahoaka ny Andriamanitra nanamarina izy fa izy irery no Andriamanitra. Ary tena marina izany satria izay no lazain'Andriamanitra. Tsara ho fantatsika koa fa ny lalàn'Andriamanitra aloha dia amin'ny mahalalàn'Andriamanitra azy dia tsy olombelona no nanamboatra azy. Ary voalaza mazava tsara amin'ny soratra masina izy io, Andriamanitra no nanome, Andriamanitra no nanonona ary natolotra ny olombelona izany. Dia fantatsika fa natolotra teo isinay izany tamin'ny fomba manitriketrika. Izao ary, ahoana no fisehony izany hoe Andriamanitra saro-piaro izany? Ny fisehony tahaka asy ianao saro-piaro. Mahasaro-piaro antsika anga ny olona anankiray? Mahasaro-piaro antsika anga ny fananana anankiray? Mahasaro-piaro antsika anga ny fomba fiasa anankiray? Dia ohatra anankiray izay endintsika mamantatra kokoa fa ny fahasaro-piaron'Andriamanitra ihany koa nefa dia ambony lavitra noho izany no tena heviny. Nampahafantatra ny tenany tamin'ny olona Andriamanitra momba ny maha izy azy. Ary io fampahafantaran'Andriamanitra io somary nampitahotra. Dia izay izany ilay fanehoan'Andriamanitra aloha an'ilay hoe fahasarotam-piarony. Somary nampitahotra tamin'ny alalan'ny hoe nisy kotrokorana, nisy tselatra, nisy feo mafy tamin'ny nanomezana an'ilay didin'Andriamanitra. Dia ohatran'izay koa isika amin'ny zavatra mahasaro-piaro antsika indrindra dia mampiseho tahotra, mampitahotra olona koa isika rehefa amin'ny zavatra mahasaro-piaro. Dia Andriamanitra izany efa naneho an'izany ohatra izany. Fa inona moa izany ny anton'ity mahasaro-piaro ity? Saro-piaro ianao rehefa tena tianao ny olona anankiray. Saro-piaro ianao rehefa tena tianao ny zavatra anankiray. Dia saro-piaro ihany koa ianao rehefa tena misy zavatra tianao ho anao irery. Dia miainga avy eo amin'izay izany ilay hoe fahasaro-piaro amin'ny fahatakarantsika azy. Izao ny voalazan'ny Eksôdosy 8:14 vakeko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny nakanesako anareo ho aty amiko. Nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny fitiavany ny hoe nanehoany ny heriny mahery vaika tamin'ny ireo Egiptianina. Naneho izany fa izany no fahasaro-piaro. Fahasaro-piarony amin'ny zavatra izay an'Andriamanitra. Tena tian'Andriamanitra ho takatry ny Israelita mihitsy tamin'izany fomba izany ny faniriany lehibe fa te hanana fifandraisana ety amin'izy ireo izy. Izany ilay izy. Isika sy ianao ilay te hanana fifandraisana akaiky io amin'ilay olona na amin'ilay zavatra na amin'ilay fomba fiasa dia mahasaro-piaro izany. Ary izay fahasaro-piaro izay mihitsy no asehon'Andriamanitra, nasehon'Andriamanitra tamin'ny Israely tamin'ny nanambarany mazava izany fa te hanana fifandraisana akaiky dia akaiky amin'izy ireo. Dia izao indray no vakiantsika. Andinika didy anankiroa isika na lalàna anankiroa. Ny vakiantsika voalohany izany dia ny Eksôdosy 20 ny 1:7. Eo amin'ny 1:2 aza dia efa milaza an'izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe izaho ny Jehovahandriamanitra izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona handevozana. Eo izany izao no efa miseho sahady ilay hoe iza ny tompony. Fa rehefa avy eo amin'izay izy dia nanohy hoe amin'ilay didy voalohany izay fantatsika tsara, manasa antsika mba hitadidy azy io 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza manana andriamanin-kafa fa izao ihany. Izany no fisehon'ilay fahasaro-piaro. Ary ao anatina fifandraisana isika dia izay mihitsy ny tiantsika hoe izaho aza mba ampiara-piarahanao amin'ny olon-kafa izany. Fa tsy tiako izany ary mafy mihitsy isika rehefa miteny an'izany. Kanefa dia ny an'Andriamanitra mbola mihoatra lavitra noho izay no hanehoany an'izay hoe fahasaro-piarony izay hoy izy hoe aza manana andriamanin-kafa
fa izaho ihany. Zay ny fisehoan'ilay izy. Ny faharoa, ao amin'ny andinin'ny fahaefatra dia mbola manampy indray izy. Andaovaka isika ny anaran'i Jesosy. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay eny amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao Jehovahandriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika dia amin'izay mankahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Hitantsika tsara ilay fahasaro-piaron'Andriamanitra arak'izany. Ireo didy ireo aloha izany no ny rahantsika. Hitantsika teo izany fa tena saro-piaro tokoa Andriamanitra noho ny fitiavany antsika, noho ny fitiavany ifandray akaiky amintsika, ka andeha isika hiaraka amin'Andriamanitra ao anatin'izany fifandraisana akaiky izany. Tena zava-dehibe izany. Ndao isika hiara hivavaka. Ray eo, misaotra indrindra nanomezanao an'ireo didy roa izay manambara ny fahasarotam-piaronao amin'ny vahoakanao izay iainanay olombelona amin'ny fiainanay andavanandro izany, amin'ny maha olombelona, kanefa iainanay miaraka aminao ihany koa fahasaro-piaro aminay ianao. Arovy zahay mba hijanona, hitoetra ho anao irery ihany, satria izany no tianao dia ny hanana fifandraisana akaiky indrindra aminay. Da io tia namako ity mba handeha araka izany sitraponao izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.